Ny fananany seni fahasahina nanova ny voka-pifidianana avy amin'ny SRMV tao Betanimena Toliara no nahatonga ny korotana tao mitsinjo Betanimena ho ny solombavam-bahoaka ny Toliara voalohany sy teny Randriana Soloniaiko androany mankarary fo mantsy hoy izy teny Randriana Soloniaiko ny fahitana anireo zaza kofina sy sepitry ny bomba mandatsatra ranomaso tao mitsinjo Betanimena ny talata 14 Desambra lasa teo ireny ny antsony zandary mba hijery ny tranga tahaka ireny araka izany ity solombavam-bahoaka ny ao amin'ny Toliara voalohany ity tatrizay ary. Nahery vaika ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mponina nanohitra ny valim-pifidianana Vonjomaika navoaka ny seni tao amin'ny komuna mitsinjo Betanimena tao Toliara ny andro ny talata 14 Desambra lasa teo ka tao anatin'izany ny sin'ireo ankizy nanao famerenana fety krismasy ireo notorana vokatry ny filatsahany bomba mandatsara ranomaso tamin'ny fatry ny fiangonana. Nisy tamin'io ihany koa ny mpivarotra iray tratra ny bomba mandatsara ranomaso sepitry ny bomba nilatsaka tamin'ny tsena ny varotany. Nambarany sy teny Randriana Soloniaiko nanoloana io hetsika tao mitsinjo Betanimena io fa ny fanovana ny voka-pifidianana no miteraka ny korotana. Lazaina fona fa avy aty amin'ny fanokerana no mitondra korotana. Raha ny zavatra nisy taty Toliara dia fananany seni fahasakina nanohitra nanova ny voka-pifidianana izay avy amin'ny SRMV. Ireny no mahatonga korotana ety Toliara ireny. Ary itsika zandary koa rehefa mba mandamina isika ny ankizy any manao repetition any am-piangonana lasa toratorana ary ny olona mivarotra any no lasa torana mba jerentsika izay zavatra izay satria tena makarary fo mihitsy hoe raha ny zanatsika tratra ny zavatra zany angambany kosa atsika tena lasa sanatry vava aladiny lela ho lasa adala mihitsy mijery an'ireny zavatra nisy teto Toliara ireny. Tsy ahivina fa ny alatsinainy 13 Desambra taorian'ny famoahany seni ny voka-pifidianana Vonjomaika no nanomboka ny hetsika ireo pomba ny kandida Nandrasana Augustin nanatanteraka hetsika nanerina an-tanàna ary noravainy ny mpitandro filaminana izany avy eo. Mbola nitohy indray nefa io hetsika io ny talata 14 Desambra nanomboka tamin'ny enora sasany maraina ny tangoronan'ireo mponina nanohitra ny valim-pifidianana navoaka ny seni ka teo anoloan'ny komuna mitsinjo Betanimena ireo mponina tsy nankasitraka ny voka-pifidianana Vonjomaika navoaka ny seni io no nanao ny hetsika. Tao anatin'izany avy eo no nisy ny fifandonana tamin'ireo olona tonga teny an-toerana sy ireo mpitandro ny filaminana. Ny toy tany anaty elakelan-trano ny fifanenjehana. Voalaza moa tamin'io fa nisy ny fisamborana ka tao anatiny voasambotra ny zanaka lahy ny kandida Nandrasana Augustin na Ipekto kandida ben'ny tanàna ny mitsinjo Betanimena. Tsy nisy toy ny moa io raharaha io hatramin'ny androany araka ny vaovao azo avy any Toliara. Ny ady kosa ny hetsika ho any androany. Nambarany kandida tsy miankina io moa tamin'ny alatsinainy 13 Desambra lasa teo fa ny fiovan'ny voka-pifidianana azon'izy ireo avy amin'ny SRMV tsy ny navoaka ny seni no nitarika ny hetsika. Nitarika tamin'ny Isambato 724 mantsy ny kandida Pekto na Nandrasana Augustin raha toka 332 ny an'ny kandida Irmar ho an'ny fitanana ansoratra avy amin'ny SRMV saingy lasa nahazo vato 724 ny kandida ny Irmar raha toka 324 ny an'ny kandida tsy miankina io raha ny navoaka ny seni Vonjomaika ho ny kandida Pekto ho an'ny andro ny alatsinainy 13 Desambra nitarika ny fidiran'izy ireo an-dalambe nitaky ny amoahana ny marina.